Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy, ilay tompon'izao rehetra izao. Ny fonao no tena jeren'Andriamanitra aloha. Izay indray ravana ny lohatenin'ity video manaraka ity. Anisan'ny fomba fitenintsika ilay hoe miaingo eo ambonin'ny tsikoko. Ny dikan'izany dia hoe ety ivelany ohatra ny tena hoe tsara tarehy be, nefa ny ao anatiny ao tsikoko fotsiny, loto, tsy misy ilavana azy akory. Ary izay mihitsy ilay zavatra resahantsika eto. Ny amin'ny hoe Andriamanitra rehefa mijery antsika dia tsy ilay endrika ivelany, fa ny tena mahamaika azy dia ilay ao anatiny mihitsy aloha. Ilay toe-pontsika no tena jeren'Andriamanitra. Itsika olombelona indraindray mihazakazaka sy variana amin'ilay endrika ivelany, mandany androtsika manamboatra ilay endrika ivelany izay ho jeren'ny olona. Dia izay na hoe fiatsaram-belatsia, ohatran'ny hoe izay ahitan'ny olona hoe tena tsara, mety ny fiainako, milamina be tsy ohatran'izao, miadana, izay ilay antsoina hoe selfie. Izany izao ny kolontsaina iainantsika amin'izao fotoana izao. Resaka apparemment fotsiny daholo, fa ny tena any anatiny any, moa ve tena any tokoa ilay fiadanana, any ve ilay fifaliana, any ve ilay fiainana. Tena tsapantsika hatrany anatin'ny fotsika any ve ilay izy. Andriamanitra rehefa mijery antsika dia ny any anatin'ny fotsika ny jerevany voalohany indrindra. Any amin'ny Genesis 4 dia nisy an'izy mirahalahy Kaina sy Abela nanolotra fanatitra. Dia ambaran'ny tenin'Andriamanitra amin'ny 9 fa hoe Jehovah nankasitraka any Abela mba amin'ny fanatiny. Izany hoe Abela mihitsy aloha ny nankasitrahan'Andriamanitra, dia miaraka tamin'izay koa ny fanatiny, fa tsy hoe ny fanatitra izay nataony ny nankasitrahan'Andriamanitra. Any amin'ilay toe-po mihitsy ny jeren'Andriamanitra, satria rehefa jerevanao izy mirahalahy, ny anankiray tena hoe ilay voalohany teraka, miaraka tamin'ilay hoe natavy indrindra, izay no natolona an'Andriamanitra. Izany hoe nisy fitiavana tao, nisy faharisin-dahatra tao. Izay ny tonga dia zava-dehibe indrindra tamin'Andriamanitra dia ananaraka ho azy avy eo ny fankasitrahan'Andriamanitra ny fanatitra izay nataony. Ary izany koa tsika rehefa manao fanatitra, tadio tsara fa na ohatrinona alefanao ao, tsy any amin'izany no mahamaika an'Andriamanitra, fa ilay toe-ponao manao an'ilay fanatitra aloha. Izay ny jeren'Andriamanitra. Dia ohatran'izany mihitsy any amin'ny Samoela voalohany 2:9 dia nahazavain'Andriamanitra tamin'i Samoela. Ozy izy tamin'ny satria Samoela moa ny safidy nasian'Andriamanitra hoe hanositra ny ray amin'ny zanaky Jese ho mpanjakan'ny Israely. Dia tonga dia nihazakazaka be any amin'ny endrika ivelany fotsiny dia hoe Eliaba, ay mety, tena mety tia ny voahosotr'Andriamanitra. Any amin'ilay tarehy sy any amin'ilay bika, tsanganana no tena ny jerevany tsinona. Toy iz'Andriamanitra hoe tsy nifidy an'io izy Andriamanitra, fa izao tsy mba toy ny fijerin'ny olona ny fijerin'i Jehovah, fa ny olona mijery ny miseho ivelany, fa Jehovah kosa mijery ny fo. Ny tena mahamaika an'Andriamanitra dia ny fonao. Ny fonao no tena jerevany. Ny fonao no tena jerevany amin'ny hoe manahoana ny toe-pony, misy fitiavana ve. Satria izany nahavoan'ny fariseo sy ny mpanoran-dalàna. Ohatran'ny hoe ny ety ivelany tonga dia ohatran'ny hoe tsisy masina afa-tsy ry zareo, nefa toy ny tompo manao hoe mpiatsara velatsiana arô izy, fasana milalotra fotsifotsiny. Ny ety ivelany ohatran'ny hoe fotsy, karaha hoe madio, fa ny ao anatiny ao tena rombaka, tolapaty. Izany hoe feno faharatsianao, feno lolopo, feno ataizeranao, feno fankahalanao, feno fiavonavonanao, feno fanandratantenao, vonon'olona ny betsakao. Zany ny mahatonga ny hoe mpiatsara velatsianareo izy. Ary izay hitan'Andriamanitra zay, dia tonga dia efa tsy nankasitrahan'Andriamanitra na mifadianina impiry ireo, na manao an'ity karazan-javatra samihafa ity ireo, dia efa tsisy ankasitrahan'Andriamanitra mihitsy, satria any amin'ny fony aloha no efa tsy ankasitrahan'Andriamanitra, dia manaraka ho azy koa ny zavatra rehetrarehetra. Indray manko tsika mahita an'ilay olona ohatra hoe ahoana koa ty olona ohatran'ny rasta be ty ve dia atao hoe kristianina, zao ve dia atao hoe mivavaka. Tadio ry havana fa Andriamanitra tena mijery any anatin'ny fon'ny olona. Indraindray ny olona reny mihitsy ny tena manolo teny, ary izany nahavo ny tamin'ny andron'i Jesosy Kristy ireo olona be dia be, satria tonga dia hoe tony mpivary tena, tony fiarangany miaraka amin'ny Jesosy Kristy, tony mpamoretra sy faharina, tony fiarangany. Dia tonga dia any amin'ny endrika ivelany no mahamaika antsika, nefa ny toe-pon'ireny olona reny tena toe-po tena resy lahatra mihitsy hoe Andriamanitra mamondrafo amiko, hiverina aminao anantona anao. Zay avy ty sara anankiray ity ilay olona eto amin'ny sisiny dia miteny manao hoe izy zao dia mieritreritra ny tenany hoe mpivavaka.
Le olona ato amin'ny lehilahy ato amin'ny anankiray indray dia miteny manao hoe tsy mba ohatr'izao mihitsy kosa aloha natao hoe kristianina nefa le rastabe eo ampovoany dia izao ny zavatra mba niteneniny hoe tompo atolotra anao ny foko aza variana amin'ny endrika ivelany ny toe-ponao travahena tsara any diovina any amboarina any ny tena hijerevan'Andriamanitra antsika fa tsy voatery any amin'ilay hoe fitafy sy ohatr'izany satria indraindray tsika mietrehitra hoe izao ny tena hoe kristianina tsy ny endrika ivelany ravana ny tena hitanany kristianina fa be dia be no mitondra baiboly fa vitsy ny tena miaina n'iny fiainana araka ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra entin'iny ary izany na voan'ny kristianina tany Efesosy any amin'ny apokalipsy toko 2 satria ambaran'io tenin'Andriamanitra io fa reo dia olona kristianina aktivista be any amin'ny 2 fantatro ny asanao izy ny fikelezanao aina ny faharetanao ny tsy fahazakanao mpanao ratsy zany hoe ianao zany dia le tena le aktivista tena miasa be manao ny asan'Andriamanitra be tena mahavita zavatra be tena mikely aina mihitsy manao zavatra ho an'Andriamanitra fantatro ny tompo zany fa zao tsy dia tena miinteresse an'Andriamanitra loatra zany ny zavatra tena nijerevan'Andriamanitra tamin'ity fiangonana ity dia ny fony ozy izy manao hoe kanefa mananteny aminao satria niala tamin'ny fitiavana voalohany ianao zay le fo fitiavana raha vao mbasaka hoe fotsika le any amin'le toe-polo nijerevana loatra Andriamanitra hoe tsisy fitiavana misy aniaravana olona manao ny asan'Andriamanitra tena mazoto fa tsisy fitiavana an'Andriamanitra koa reo anatiny resaka fisehosehoana sy ohatrany hoe zaza zao leader zay ny tena mahamaika azy dia za tena iteny amintsika androany ny fonao aloha ny tena jerevan'Andriamanitra any aloha travahena any aloha amboarina fany akoatran'izay na vita zavatra takan'inona eo azy ianao tsy ankasitrahan'Andriamanitra tahaka ny fanatitry iabela akaina le izy dia horeraka fotsiny eo tsika ny toe-ponao mihitsy androany manatona ny tompo dia tena hoenty eo anatrehany eo anatrehan'Andriamanitra tsika tsy afaka mitondra masika eo anatrehan'izao tontolo izao tsy afaka manao masika hoe iseho ohatran'izao no iseho masina be aloha eto zany aloha zao ahitan'ny olona na iseho anaovan'ny olona na ohatran'izao eo anatrehan'Andriamanitra tsisy an'izany hitan'Andriamanitra miariary daholo momba antsika rehetrarehetra ary izao ny fotoana anitsanana an'izay masika rehetrarehetra hoentsika hoe tompo esory anatiko izao zavatra izao amboary ny toe-poko ataovy tena madio am-po esory daholo zay rehetrarehetra karazan-javatra rehetra tsy akasitrahana aty anatiko dia le ato anatiko mihitsy aloha no amboarina ny fond mihitsy aloha fa tsy ny forme ny fond fa tsy ny forme fa raha ny forme fotsiny no ezaka izahanao atao tsara dia izay ny antsoina hoe fiatsaram-belatsia ry havana aza miaina ao anatin'ny fiatsaram-belatsia fa ratsy zany ary zany nambaran'ny tenin'Andriamanitra tamin'io kristianina atao Efesosy hoe tsarovy izay nitoeranao fony tsy mbola lafy dia mibeba ozy izy ka manaova ny asa voalohany fa ratsy zany dia ho avy aminao ka amindra ny fanaovanjironao hiala amin'ny fitoerany ratsy mibebaka ianao fotoana fibebahana izao ry havana hitondrantsika ny fiainantsika eo anatrehan'Andriamanitra ianao rery ao anatin'ny tokantranonao ao ianao eo anatrehan'ny internet sy ny ordinateur manahoana ianao amin'izay fotoana izay mbola le olona masina be sy le ankasitrahana ve ianao sa efa mivadika olona hafa indray ianao rehefa ianao rery dia izany ny takian'Andriamanitra le any mangingina any anatin'ny fonao any mihitsy amboary ataovy tena olona araka an'Andriamanitra antsika hatrany anatintsika fa rehefa any ny tena mandeha mivoaka ho azy eo amin'ny fiainantsika izany zavatra zany rehefa avy eo tsy hoe tsisy ilavana ny forme fa ny fond aloha fa ny fond rehefa tena tsara mandeha ho azy avy eo le forme miaraka ihany koa reo fa tsy hoe tsy ilaina mihitsy akory le endrika ivelany fa ny any anatinao aloha ny tena jerevan'Andriamanitra mialoha izay vao mandeha amin'izay ny fanatitra izay tanterahanao izay vao mandeha le ty ivelany dia mahireza ry havana ny tompo ny hitarika antsika hampandiny tena antsika hatsapantsika hoe tompo aza atao miazakazaka ho amin'ny zavatra hita maso fotsiny fa tena hiazakazaka mihitsy ao amin'ny fanamboarana ny foko mba hahatonga ny foko ho ankasitrahanao eo anatrehanao. An'Andriamanitra rirany voninahitra. Amen.